Manao nataonareo tonga sondra eto amin'ny causecouse andian'ny faharoa podcast avocat en transparence internationale miaraka amintsika eto felana androany iresaka momba ny tontolon'ny ady amin'ny kolikoly anatin'ny fonja indray sy ny tontolon'ny fitsarana tamin'ny farantsika niresaka momba ny fanabeazana miaraka tamin'ilay antso manao felana salama tsara miarabanao vatsy ie felana arak'izao fahitantsika anazy izao dia mpisehatra ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana sy ny fonja tsy arakarak'izao akelan'izao fa te antany felana ve efa niditra tanatina fonja tsy ataoko hoe efa niditra ponja fa niditra tanatina fonja ve felana eny sa tsy fotsiny aloha nomboantsika anazy ary eny dia ohatrany ahoana no mety hoe zavatra ny aina amin'ny felana inona no nanamarika anao voalohany tamin'ny anao niditra voalohany tanaty fonja fonja tsy tena hoe nampatahotra aloha tsy dia hoe mampatahotra ana loatra fa nahavariana kosa nefa satria misy fiainana kely fiarahamonina kely hafa zany ankoatran'ilay zavatra efa hitantsika ety ivelany ity izay miforona sy iainan'ny olona anatin'ny fonja any misy fitsipika vaovao hafa zany tsy ohatran'ny zavatra hitantsika ety ivelany ary tsy eritreretintsika amin'ity hoe misy an'izao any anatin'ny fonja inona ohatra felana ny zavatra iengo foana matetika hoe misy fivarotana kely dia misy quartier dia misy épicerie dia ohatra fiainana andavanandro mihitsy fa raha inona ny tamin'ny felana atao anatin'izay hoe zavatra tsy ampozintsika hita any anaty fonja any oui anatin'izay tena nivady izay misy karazana mivarobarotra kely zavatra ilain'ny voafonja amin'ny fiainana andavanandro eo ihany koa misy ny hoe manana fahefana mahandro sakafo mitokana tsy miaraka amin'ilay voafonja marobe tena fahita matetika trano be anankiray misy fandriana be dia be ao anatiny dia mitambatambatra ao daholo ny voafonja rehetra misy ihany koa ataon'zareo hoe karazana cellule fanaovana punition amin'ny voafonja izay mafy loha dia tena hoe mihidy ao tamin'ny felana tany voalohany ve tany misy an'ny vehivavy sa nandalo ihany koa tany misy an'ny lehilahy sa afaka sa taty ivelany fotsiny nahita tany misy amin'ny vehivavy aloha no tena efa hitako fa efa nandalo ihany koa tany misy an'ny lehilahy fa zany hoe tsy miditra anatin'ny trano zareo fa dia tsy ivelany zany hoe amin'ny tokotanin'ny fonja eny zany fa matetika felana rehefa miditra any anatin'ny tontolon'ny fonja dia sy ny tontolon'ny fitsarana dia eo akaikikaika foana ilay hoe kolikoly izay moa no tena resaka horesahantsika androany tao anivon'ny transparence internationale Madagasikara namolavola koa fikarohana ny fantaniako hoe inona mety nampatonga hoe ndao hisehatra ao anatin'izany tontolon'ny fitsarana izany sy ny tontolon'ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny mety inona mety ho antony aloha resahana tsotra fotsiny ny choix aloha zany hoe maninona no any amin'ny tontolon'ny fitsarana na marimarina kokoa ngamba ny fonja satria anatin'ny fonja mihitsy le cible an'ilay action izay atao dia aloha zany voalohany hoe ny fonja institution anankiray tsy dia voaresaka loatra matetika ny fonja koa tsy mba mampidi-bola ohatra ny institution rehetra plutôt kokoa zany izy charge ho an'ny fanjakana ny fonja ary matetika mamenatra no miresaka azy dia ihany koa hoe ny fonja dia tsy mba voaresaka anatin'ny laharam-pamehan'ireo candidat ohatra raha mijery zao tsika ny élection présidentielle reny ny fonja tsy mba anisany hoe andeha ataontsika laharam-pamehana ny fonja ohatra mba mety tsy ho lany koa izy raha izay ilay zava-misy fa anisany nefa ny tontolo anankiray tena hoe mampitaraina ny olona sy tena hoe mampijaly ny olona ny fonja koa izay manandrara moa zany koa izay voakasika anatin'izay ary anisan'ny secteur anankiray izay anisan'ny mampitaraina foana matetika hoe be kolikoly dia anisan'ny tongavana felana hoe mampitaraina ny olona rehefa mandalondalo eny akaiky ny fitsarana raha ito Antananarivo zao ohatra mandalo eny Anosy dia mitaraina ny olona rehefa hoe manao fanadihadiana kely tsotsotra teny dia ohatrany ahoana felana no mety hoe hiendrika kolikoly zany ianao moa nahita tany anatiny fa ny olona tsy ivelany koa dia mahita dia mety ohatrany ahoana no mety ho endrika kolikoly any anatina fonja zany nahita tany anatiny fa ny endrika kolikoly moa tsy dia hitanao mivantana hoe ino fa kolikoly ny tanatin'ny fanadihadiana sy ny firesahana tamin'ny zareo kokoa nga manafantarana hoe zao ilay zavatra tena misy any anatin'ny fonja
dia ny matetika ny tena mpiverimberina matetika resahan'ny reo fofonja izay efa nivoaka moa izany a, izay nifampiresaka taminay a, na ihany koa mpandrarahany fonja dia eo izany le hoe fandoavam-bola amin'ny reo service kely majinijinika, resaka visite, resaka sakafo. Iny izany tena mateti-pitranga matetika anatin'ny fonja dia hoe tsy maintsy mandoha vola kely vao tonga any amin'ny fonja ny zavatra tianao tonga. Zavatra ohatran'izany, fandoavam-bola kely raha ohatra hoe te azo fatoriana tsara, raha ohatra tsy te hanao fanadiovana dia mila mipartisipe mandoha vola kely. Fa eo ihany koa ny resaka ankoatran'ny fandoavam-bola dia misy ihany koa izany kolikoly hafa mety hitany anatin'ny fonja, ny trafic d'influence sy ny pression izany indrindrindrindra izay mahazo an'ireo mpiasan'ny fonja. Izay moa izany navoaka an'zareo hoe izay koa dia misy koa ny pression mahazo anay avy amin'ireo olona ambony a. Le mpandrarahany fonja io no mitantara izany tao anatin'ilay fanadihadiana. Dia ho an'zareo izany ireny koa dia anisan'ny antony mahatonga an'zareo a hanao kolikoly a sy lasa hanao traitement tsy mitovy amin'ilay détenu. Dia io moa izany ny favoritisme, ny fisian'ny quartier tsy mitovy any anatin'ny prison sy ny traitement an'zareo a. Dia ny kolikoly a tsy voatery hoe ny mpandrarahany fonja ihany manao kolikoly, fa na ny voafonja ihany koa dia anisan'ny manao kolikoly fa tsy tonga saina amin'izay koa zareo. Eo ihany koa ny fianakavian'ny voafonja. Ataoko hoe tsy mahalala ve, mety hoe fantany ihany fa voatery koa izy anatin'ilay izy mba ahafahany miaina anatin'ny fonja satria mba te azo confort kely izy anatin'ilay fiainany anatin'ny fonja dia lasa ohatran'ny hoe voatery koa zareo izany amin'ilay kolikoly. Rehefa mianao felana izany dia mety hoe misy tsy fitoviana mihitsy ao izany fa izay rehefa manamanam-bola izany dia manana confort kokoa. Izay ve ilay izy felana? Ny tsy fitoviana aloha misy, ny traitement an'ny voafonja koa misy, ary izay dia anisan'ny navoaka ny mpiasan'ny fonja sy ny voafonja ihany koa izay nanontaniana tanatin'ny fanadihadiana. Fa ny tena hoe ny kolikoly dia anisan'ny hoe mampatonga an'ilay tsy fitoviana, mampitombo an'ilay écart izany a izay misy eo amin'ilay fisitrana an'ilay zo anatin'ny fonja. Raha ny fahitan'ny felana azy ve inona izany ilay tena antony mampatonga an'ilay olona manao an'izay kolikoly izay rehefa any amin'ny fonja? Ny antony kolikoly any amin'ny fonja aloha betsaka dia samy hafa koa ilay izy arakaraka ilay olona sy ilay mpiasan'ny fonja. Fa ny antony voalohany tena hoe hita hoe mahatonga ny kolikoly a dia eo aloha izany tsy misy part andraikitry ny fanjakana izay tsy tanteraka anatin'ilay izy. Dia lasa mahatonga an'ilay mpandrarahany fonja na ilay mpiasan'ny fonja hicombler an'iny amin'ny alalan'ny fakana vola amin'ilay voafonja sy ny fianakaviany. Eo ihany koa ny resaka hoe toe-tsaina fotsiny te hanao kolikoly a izay misy any anivon'ny izay ataon'ny mpandrarahany fonja moa izany. Ary ho an'ny fianakavian'ny voafonja ilay izy dia hoe mba te hiaina tsaratsara kokoa dia izay no tena antony mampatonga an'zareo manao kolikoly. Misy an'ilay tamin'ny fandarana farantsika felana ny resaka hoe misy an'ilay hoe kazaka ao amin'ny transparence internationale. Raha ohatra izany ve ka nahita na niarany dia manatona any dia inona ny tena ataon'ilay kazaka ve mety azonao hazavaina kely amin'ny mpanaraka antsika hoe inona tokoa moa izany kazaka izany satria mety heverin'olona ho zavatra hafa izany hoe rafitra miankina amin'ny fanjakana ve sa inona exactement? Ny kazaka centre d'assistance juridique et d'action citoyenne moa ny fanalavana anazy a. Rafitra iray ao anatin'ny transparency internationale izy io izay natsangana mba ahafahana manampy ny olona izany a izay niara-ny kolikoly a, tsy voatery hoe kolikoly eny amin'ny fonja fa ny kolikoly rehetra izany amin'ny ankapobeny a. Dia ny anjara asan'ny kazaka manampy sy manoro hevitra ny olona izany, manoro hevitra hoe aiza ny tokony alehany a, inona ny tokony ataony raha toa ka tratran'izay trangana kolikoly izay izy. Za ve izany mila manomana dossier sa ve hoe zareo manampy sa inona ny tena ataony izany a andavanandro raha ohatra ka hoe misy zavatra hitanao na za zao ohatra te andeha hikarakara passeport ohatra dia mahita zavatra tsy tena arak'izay dia afaka manampy ny kazaka. Hatraizany ahafahany manampy dia hatraizany tsy ahafahany manampy.
Ny kazaka aloha dia torohevitra sy torolalana no tena omeny. Izany hoe mitondra ianao an'ilay cas izay hitanao na ilay izay niainanao tany amin'ny fiarahamonina, mety hoe trangana kolikoly na mety hoe tsy koa fa mety hoe diso ny fandraisanao anazy. Dia rehefa tonga amin'ny kazaka ilay izy dia misy tompon'andraikitra manao ny analizan'ilay cas izay hoentinao. Raha ohatra ka misy profy mazava efa miaraka amin'ilay izy dia miankina amin'izay no ahafahana manao ny torolalana sy torohevitra izay ataon'ilay olona fa matetika izany tsy dia manana profy loatra ny olona izay tonga anatin'ny kazaka satria sarotra koa moa tena naporofena hoe iny fa tena nisy ilay kolikoly, hoe tena hita mivantana hita maso satria zavatra miafinafina ny kolikoly dia ny ataonay ao amin'ny kazaka izany mandinika hoe aiza ny fomba ahafahana manampy an'ilay olona raha ohatra ka tena hita hoe tena zavatra efa miverimberina matetika hitarainan'ny olona dia mandefa manao karazana fanerana kely amin'ny institution izay voakasika izany, recours hiérarchique moa izany hoe misy an'ity tranga ity izay matetika hitarainan'ny olona miverimberina ao aminay dia ohatr'izao ilay zava-misy raha misy profy moa afaka hoentin'ilay olona dia tsara be appuiena ilay izy. Raha ohatra ka tsy anana ilay profy mazava dia misy ihany recoupement izay ataon'ny transparency mba tsy hoe zavatra tsy mitombona ilay izy dia miezaka izany mitady ny fomba ahafahana manohana an'ilay fitarainana mba ho tonga any amin'ilay tompon'andraikitra isan-tsokajiny ilay izy mba ahafahan zareo mandray andraikitra par rapport amin'ilay cas izay misy. Andaontsika fela niverina kely anaty fonja indray rehefa miresaka an'ilay tsy fitoviana teo tsika dia eny hoe nanamarina felana teo misy tsy fitoviana amin'ny resaka trano fotsiny amin'ny resaka fandriana dia eo akaikin'izay izany ohatrany eny hoe misy tsy fanajana son'olombelona ihany eo akaikin'izay anie? Oui, mazava ho azy. Dia mety hoe inona ny fifandraisan'izay amin'ilay ady amin'ny kolikoly sy ilay ady amin'ny son'olombelona izany mba ho tsaratsara kokoa? Kolikoly zon'olombelona. Raha miresaka tsika hoe zon'olombelona anatin'ny fonja dia ilay reconnaissance mihitsy izany hoe manana zo ireo voafonja ireo na dia voafonja ary izy tsy miala amin'ny fahamendrana maha-olona azy, izany hoe ilay dignité humaine mihitsy izany mipetraka foana na dia eo aza ilay hoe voafonja izy manefa ny sazany. Dia ny kolikoly anisan'ny sakana anankiray mahatonga ny voafonja tsy dia ho afaka misitraka loatra ny zony satria raha ny situation no sy ny zava-misy dia tena mihoatra ny tokony ho izy tena mihoapapana be ny fihoatra ny voafonja any anatin'ny fonja izany, tena hoe betsaka loatra ilay izy, ilay infrastructure izay misy anefany tsy mipermettre an'izay, tsy mipermettre hamaly an'izay. Raha ohatra hoe anatin'ny fonja anankiray mety hoe 800 détenus ohatra ny zakany nefa tena mihoatra ny 2000 mahery ny voafonja ao anatiny, ny fandriana sy ny sakafo sy ny budget omena an'ilay fonja tsy mipermettre hoe ahafahana misupporta an'ireo détenus rehetrarehetra ireo. Dia eo ihany koa ilay kolikoly lasa vidiana izany sisa ny fisitrahana an'ilay zo, izany hoe raha te hisitraka ianao te hatory amin'ny fandriana ianao dia lasa mandoha vola izany satria tsy ho ampy mihitsy ireo. Dia ny kolikoly izany anisan'ny mahatonga sakana ihany koa amin'ny fisitrahan'ny voafonja an'ilay zony. Dia ahoana indray ary izany hoe rehefa miditra ao anatin'ilay fonja manahoana izany ilay hoe afaka mivezivezy rehefa inona satria matetika ny olona tsy mahalala misy fanentanana ve ataon'ny transparence internationale ihany koa matetika hoe hatreto kolikoly, hatreto maimaimpoana, hatreto tsy maimaimpoana, eto andoavam-bola satria tsy zao felana amin'ny teny hoe mandoha vola izany raha te hahazo fandriana tsaratsara kokoa dia hatraiza izany izay hoe eto kolikoly eto tsy kolikoly, misy communication ihany ve atao anatin'izay ampahafantarana ny olona? Anatin'ny sensibilisation izay ataon'ny transparency moa dia mampafantatra ny olona hoe ny zo fototra anatin'ny fonja dia tokony ho maimaimpoana ny fisitrahana azy. Kanefany somary sarotra ihany ilay izy satria izay zavatra izay lasa miteraka ohatran'ny hoe karazana fanakorontanana amin'ilay zava-misy any anatin'ny fonja satria tsy mipermettre an'izay ilay situation izay misy ihany dia sarotra ilay izy sarotra satria hiteny ianao hoe tena gratuit ny visite gratuit ny fandriana satria izay ilay izy raha ny tokony ho izy ny droits fondamentaux tokony tsy ho vidiana fa à la charge ny fanjakana izany ireny raha ny tena marina. Ilay zava-misy anefa tsy izay mihitsy ilay zavatra misy ihany dia ampahafantatra an'ilay voafonja hoe izao ilay tokony ho izy ohatran'ny hoe lasa miteraka karazana fanakorontanana kely izany ny fandraisany zareo anazy ihany koa hoe tsy izay ny ilay zava-misy aty nareo miavoke an'ilay règle hoe ny voafonja anankiray dia tokony manana espace izao mètre carré sy ny sisa izay théorique ihany izay aloha raha eto amintsika
fa en pratika le izy tena hafa mihitsy le zava-misy a tsy mifanaraka amin'izay zavatra izay fa na izany na tsy izany nefany a mandeha foana ny fanentanana dia atao à deux sens le izy zany hoe eo le voafonja sy ny fianakaviany fa eo koa le personnel izay miasa nataon'ny fonja satria tsy mahomby mihitsy ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanentanana raha ohatra ka le voafonja fotsiny no atoro hoe zao le zavatra tokony atao ty ny procédure tokony arahana fa le zava-misy ataon'le mpandrarany fonja nefa zavatra hafa ihany koa dia mandeha à deux sens zany le izy misy foana zany ny para tokony ataon'ny fanjakana mba ahafahana hoe mampahomby ny fanentanana ny olom-pirenena sy ny voafonja sy ny resaka fonja moa zany amin'ny ady amin'ny kolokolo. Manao na felana ny fiaraha-miasan'ny transparency internationale sy ny fanjakana indrindra ny mpandrarana ao amin'ny fonja misy fiarahana ihany sa sarotsarotra sa manahoana raha fahitany felana azy? Le izy koa zany miankina be amin'ilay olona raha ny tany anivon'ny faritra aloha izay efa nandehanana dia tena hoe tsy nisy ny olana mazoto zareo ary raha misy hetsika na atrikasa izay atao dia mihoatra lavitra ny eritreretina mihitsy ny tonga zany zareo anatin'ilay izy ho an'ny eto anivana eto amin'ny centrale indray somary ataoko hoe sarotsarotra ihany satria eo le aty ambany te hiara-iasa fa eo koa nefany misy sakana izay mety misy politika kely ihany ao ambadika mety misy fanapa-kevitra aleo velantsika eo iny resaka io fa haitsika ny tiana ambara fa anatin'ilay vokatra felana mety betabe ny zavatra nitantarain'ny felana teo favoritisme, trafic d'influence, concussion ihany koa dia raha misy fanapa-kevitra zany tokony hoe raisina androany androany entina manova zavatra dia mety inona mety hoe sosokevitra ihany koa raha avy amin'ny transparence internationale entina hanovana zavatra vitsivitsy fotsiny raha hoe raisina fanapa-kevitra raisina androany androany ho ana manokana dia za mahita hoe ny fanenana anisan'ireo voafonja ireo tena anisany ahafahana miady amin'ny kolokolo eny amin'ny fonja izany hoe mila désengorgena le prison fa tena betsaka loatra le voafonja ao anatiny ka lasa manomevahana be an'ilay kolokolo le izy dia ho an'ny transparency internationale manokana raha ny suggestion izay efa nataony amin'ny ady amin'ny kolokolo eny amin'ny fonja dia maro be fa anaky telo angamba tena singaniko anatin'izay ny voalohany aloha dia izay resaka hoe fanenana ny voafonja izay désengorgement en prison dia amin'ny alalan'ny peine alternative no sosokevitra hita zany hoe ahafahana manena ireo voafonja ireo izany hoe alternative hafa ankoatra ny emprisonnement ho an'ireo izay tratra resaka infraction mineure izany hoe le halatra madinidinika zany le tiana ho ciblena eto satria dia hita fa reny zany tena anisan'ny mameno ny fonja voaheloka noho ny halatra madinidinika miandro fitsarana noho ny halatra madinidinika dia reny zany anisany eritreretina hoe raha toa ka tsy emprisonnement no sazy omena ho an'ireny olona ireny fa peine alternative zany hoe sazinisy fa amin'ny alalan'ny mety hoe travaux d'intérêt général na zavatra ohatran'izany dia izay anisany iasan'ny transparency amin'izao zany resaka proposition de loi zay pour les peines alternatives ho an'ny resaka infraction mineure. Ny faharoa dia ny revalorisation ilay administration mihitsy izany hoe mila jerena ilay administration na amin'ny resaka budget izay omena mba ahafahana mampihodina ny administration na amin'ny resaka fametrahana politika mba ahafahan'ny fonja misupporter ny voafonja ao aminy ohatra ny resaka camp pénal dia anisan'ny vahaolana efa naroso ihany koa le izy voatsy ela izay fa tsy haiko moa le izy hoe mitohy ve le izy amin'izao sa tsy fa reny zany dia anisan'ny solution anankiray ahafahana mi-autonomiser an'ilay fonja amin'ny resaka ara-tsakafo amin'ny fanomezana sakafo ny voafonja ao aminy ohatra le camp pénal nefany tsy manana fitaovana akory le fonja hiexploitena le izy dia lasa tsy mahomby le izy dia anisan'ny vahaolana faharoa zany fametrahana politika anankiray tena hoe mifantoka manokana amin'ny resaka fonja sy ny fanomezana budget ahafahan'ny fonja mifonctionner araka ny tokony ho izy dia ny fahatelo ny fanasaziana ny mpanao kolikoly eny amin'ny fonja zany sy ny mpanao kolikoly rehetra
amin'ny alalan'ny fametrahana ataoko hoe karazana contrôle misimisy kokoa rano fonja izay rahana amin'ireo acteur externe ankoatran'ny efa misy zany misy ny inspection pénitentiaire bionco sy ny saka ihany koa tokony afaka manao contrôle sy manara-maso ny fomba tantanana ny fonja dia ny acteur externe technicien société civile koa anisany tokony afaka mandray andraikitra anatin'ilay izy fa mila synergie d'action zany hoe mila mifampitohy ny asa izay atao mba tsy hifanisaka ilay izy dia mba tsy samy lasa tsamy tsy mahomby fa fantaniko felana hoe ahoana zany ny anetanana ny olom-pirenena indrindra le aty ivelany amin'le ady amin'ny kolikoly anaty fonja ahoana ny tena vahaolana maharitra zany raha fahitany felana sy ny vokatra ho fikarohana natao tao amin'ny transparence internationale ny vahaolana aloha misy foana ny olana rehetra misy vahaolana foana fa mila karohana fotsiny le izy dia ny fomba hanetanana ny olom-pirenena araka ny teneniko teo hoe sarotra le izy raha ohatra hoe ny olom-pirenena fotsiny no andeha tanina hoe aza manao kolikoly aza miady amin'ny kolikoly iny zany tena hoe fanabeazana mihitsy no tsy ampy dia fampahafantarana ihany koa satria maro zany ny olona tsy mahafantatra hoe zao anie le zavatra tokony ataony zao le procédure tokony arahany fa mila miaraka zany mila action miaraka le izy eo le fanabeazana sy fampahafantarana ny olom-pirenena hoe mila hiadivana le kolikoly tsy mety le kolikoly fa eo koa le fanjakana mila manao an'le para na le responsabilité le andraikitra tokony nataony mba ahafahan'le olom-pirenena misitraka an'le service satria ho sarotra zany ny teny hoe aza mandovola mihitsy na koa rehefa tonga anatin'ny fonja ohatra kanefa le zava-misy tsy mipermettre an'izay zavatra izay dia tena hoe ho sarotra le izy fa misy para zany tokony ataon'ny fanjakana foana dia mandeha miandalana manaraka an'izay fanetanana ny olom-pirenena rehefa vitan'ny fanjakana ny parany mety tsy dia ho sarotra loatra ny anentana an'le olom-pirenena hoe zao le tokony atao raha hiady amin'ny kolikoly eny anatin'ny fonja tsy mila mandovola mila mahafantatra ny procédure ary mila manontany misy an'le zay manko le hoe misy para amin'ny fanjakana misy zao ny kiosque d'information tsy effective le izy dia zary le olom-pirenena no anontany raha ohatra misy procédure tsy fantany angataka liberté provisoire izy ohatra tsy zava-pantany anatin'le izy dia zay zany hoe misy para mila ataon'ny fanjakana foana anatin'le izy satria ireny source an'le kolikoly lasa misy olona miteny hoe zao ny ataonareo dia manome vola kely anay nareo dia atorinay le zavatra tianareo fantatra dia mandeha deux sens foana zany le izy rehefa vitan'ny fanjakana ny parany dia tsy ho sarotra ny ampianatra an'le olom-pirenena fa mampatonga le sarotra manko lasa mandeha ila le izy dia le olom-pirenena entanina hoe zao le tokony atao zao nefa le zava-misy tsy izay satria tsy mipermettre an'izay fa zany akory tsy midika hoe tsy entanina ny olom-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly eny amin'ny fonja fa ho anahy manokana zany raha ho an'ny olom-pirenena dia ny fanabeazana ihany no isan'ny fomba anankiray ahafahana mampisaina ny zareo hoe tena ratsy ny vokatry ny kolikoly ho anna fiarahamonina sy ho anna firenena anankiray dia mety hoe raha long terme izy mety hoe tena hoe fampidirana ny ady amin'ny kolikoly any anatin'ny programme mpampianarana mihitsy ny angamba raha ohatra hoe jerena akaiky dia mety hoe fanabeazana amin'ny alalan'ny anao manjery fitinana ifotony sy ny sisa reny zany no afaka atao aloha tapitra ny fotoanantsika felana fa tena marina ve le mangazy foana marina ny anaty fonja sa misy sakafo hafa ihany anaty fonja engany mba tapitra ty fandarana ty dia tsy hinana mangazo antsika zay anao fa tena marina an'izay fotsiny hoe tena marina ve zany zay aloha mbola tsy hitako hoe tena hoe mangazo nisy fotoana efa nitsitika tany imeritsy atosika fa tsy mangazo kosa aloha le izy tamin'izay inona le sakafo hitanao amin'izay c'était tsy sisa misy vary tsisy vary non ny vary aloha tsy hita fa zay aloha ny hita hoe mivolano be anankiray dia io zany lokan'ny voafonja fa tsy mangazo aloha ny tao fa ny mangazo aloha dia misy satria misy tokana mangazo mihitsy ny ina re sotra felana zara raha ohatra ve ka te hitady an'le voka-pikarohana teo ny olona dia aiza mety mahita an'le izy mivantana zany voka-pikarohana resaka ady amin'ny kolikoly any amin'ny fonja ao anatin'ny site web ny TIMG ny voka-pikarohana rehetra moa zany izay nataon'ny TI dia anisan'ny tafiditra ao anatin'izay ny maridrefo ny kolikoly eny amin'ny fonja izay édition 2023 izy io zany hoe tamin'ny 2023 nanaovana ilay fikarohana dia ao amin'ny site web ny TI afaka téléchargena dia vakiana zany raha mahaliana ok tsy lava be
lavalava ihany fa ho an'zelina moa zany satria nyfonja koa c'est ok re misaotra felana saotra ny zarantsika n'izay zavatra misy any anatin'ny fonja zay a miady amikolikoly any anatin'ny fonja sy ny asa rehetra atao tsara manamarika fa tia kozikozy tia dia toana ny vondrona européana ary tafiditra ao anatin'ilay tetika asa hoe maika miady amikolikoly a sy ny amboletra isan'andro dia amanaraka indray antsika resaka tontolo hafa indray a niady amikolikoly amin'ny tontolo hafa izay mety ahaliana antsika dia amanaraka indray re veloma veloma daholo dia misaotra ny vatsy ihany koa